ary io fanitsakitsahana lalam-pandrenany olo zay mbola ho ataon'ny HCC tsy fantatray move dia tena heverina fa tsy maintsy atao izy io fa maninona raha mbo manaraka tsara an'ilay procédure na le paikady zany hoe mba miandry aloha asa ray volana na roa volana ho tafapetraka aloha lay assemblée nationale zay mbo atao zay mbo manaraka tsara ny procédure ka mikaso ny lalam-pirenena matoa misy fanovana atao amin'ny lalam-panorenana raha mikaso izy a dia tokony lazay iny mampikatso azy zay ny antony anovanan'ilay lalam-panorenana zay nanakina azy sy milaza hoe mitapohana hono ny vahoaka malagasy tsy ato ny vahoaka malagasy matoa nankatoa ny filohan'ny repoblika 5 faingo 20 isanjato tamin'ny fifidianany dia mazava ho azy zany fa efa fantatry ny vahoaka malagasy ny zavatra ho ataon'ny filohan'ny repoblika ao anatin'izay fampanantenana zay iny zany tsy miatry ny aliny hafaroa ny article 163 lalam-panorenana iny contrairement am'le voizina zany hoe tsy manana fahefananova lalam-panorenana promesse électorale ny filohan'ny repoblika mihitsy ny fanafoanana ny Sénat promesse électorale ny filohan'ny repoblika mihitsy dia misy milaza hoe mitapohana hono ny vahoaka malagasy tsy ato